falamerambantsika tsirairay avindray manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Isaorantsika ny tompo fa izy no anton'izao rehetra izao ary izy no manome tombonandro ahafahantsika indray miaino ny teniny amin'izao fotoana izao. Fanamasina ilay fanamahery, ilay fanany fahendrena, fanany fahalalana, ilay mpananatra, ilay mpanazava hitarika antsika amin'ny marina rehetra ary hikasika antsika tokoa ny teny izay vangetahitany sy nonany famarinana mba hamoky antsika izany teny izany ary atateraka izay sitrapon'ny tompo ho amintsika androany. Andao rentsika avy hatrany ny teny ao amin'ny Hebreo 12. Hebreo 12 andininy faha-14. Hebreo 12 andininy faha-14. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Amen. Izay teny izay no omeny tompo antsika androany. Ny fandaharana dia hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Eto amin'ity fandaharana ity averina trany fa ny voiziny eto dia ny teny amin'ny olona hoe ho avy eny amin'ny rahaonlanitra Jesosy Kristy amin'ny fotoana tsy hampozina. Ary io fiaviany eny amin'ny rahaonlanitra io aka ny fiangonana, andray izay rehetra azy ho any aminy. Izany hoe averiko ihany araky ny toroteny efa natao rehetra tamin'izay hoe misy ho raisina dia misy ho avela, any an-tsaha, any an-trano, any an-tanàna, any amin'ny toerana maro samihafa any dia izay ny zavatra hitranga, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Fanoharana nataon'i Jesosy any amin'ny Matthieu 5:20 mahita an'ilay virjiny folotsika dia ny 5 endry, ny 5 adala izay tonga nandeha tamin'ny lasa nandeha tamin'ny fampakarana satria hoe tonga ny mpampakatra hampiakatra azy. Fa rehefa tonga ny mpampakatra hampiakatra azy dia ny 5 no vonona ary ny 5 no nitahiriny solika natonga azy ireo niakatra ho amin'ny fampakarana ary tafiditra tao amin'ny fanasana. Fa ny 5 izay tsy natahirin'ny solika nandeha mola ny voaka tany, nandeha nividy solika, niverina avy eo efa tara loatra ary tsy tafiditra intsony amin'ilay fampakarana. Izany hoe rehefa ho avy any amin'ny rahaonlanitra Jesosy Kristy tompo tsy hijanona eto izy akory fa mbola ho avy izay fotoana izay. Fa amin'ilay fiaviany any amin'ny rahaonlanitra zao ho avy zao izay tsy ho ela intsony dia aka ny fiangonana, aka ireo izay nandraiky azy, aka ireo izay nateraky indray aka ny azy izy. Zaho sy ianao ve azy? Ianao izay manaraka an'izao toroteny izao ve azy? Zay ny fanontaniana mipetraka ary mila ilana valiny malaky mialohany hatongavany eny amin'ny rahaonlanitra. Azonao antoka ve fa hiara-hiakatra aminy eny amin'ny rahaonlanitra ianao rehefa tonga izy? Tenin'Andriamanitra andraisitsika androany dia izao hoe miazah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Izany hoe fepetra ahafahanao mahita ny tompo. Rehefa mahita ny tompo izany dia afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny tahotra, afaka amin'ny fahatezerana an'Andriamanitra, afaka amin'ny fahotana izay mangeja ary tonga olona vaovao, tonga olona masina eo amin'ny tompo ary afaka ho raisiny. Dia izay ny voasoratra hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Izany hoe izay ahitany tompo, ny olona ahitany tompo, ny olona hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny rahaonlanitra rehefa ho avy izy dia izay manam-pahamasinana. Izay ny valiny. Ny olona hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny rahaonlanitra dia izay olona manam-pahamasinana, izay olona masina. Ten'Andriamanitra milaza mihitsy izany eto hoe miazah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, amin'ny olona rehetra ozy. Fa manaraka ilay izy avy eo nefa dia miteny izy hoe miazah mitady fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Izany hoe atao izay havanana sy ifandraisana amin'ny olona rehetra, fa ilay fifandraisanao amin'ny olona rehetra, fihavananao amin'ny olona rehetra, jereo ihany hoe mitondra anao amin'ny fahamasinana ve zay, mitarika anao ho amin'ny fahamasinana ve zay, so mandoto ny fitafianao ara-panahy. Efa nisy fotoantsika nianatra teto ny amin'ny hoe manao fitafiana mendrika amin'ny fanasana ve ianao, fa so mandoto ny fitafiana, mandoto ny toe-tsaina, mandoto ny toe-po, mandoto ny fitenenana ary lasa tsisy fahamasinana intsony. Ka rehefa tonga eny amin'ny rahaonlanitra Jesosy dia ho taraiky eo.
fa tediavin'ny tompo misy ny fandraisantsika amin'ny olona rehetra, tediavin'ny tompo misy ny faneraserahantsika amin'ny olona rehetra, tediavin'ny tompo misy ny iavanantsika amin'ny olona rehetra, fa izao ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia tandremo ihany so misy mitarika anao amin'ny tsy fahamasinana. Zany hoe amin'ny teny frantsay zany hoe mila équilibre, mila fandanjalanjana hoe atraiza le fihavanako amin'ny olona rehetra, atraiza le fiarahako amin'ny olona rehetra, atraiza le fifaneraserahako amin'ny olona rehetra. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy eto hoe fihavanana dia davo ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitany tompo. Any amin'ny Hébreu 12 dia milaza hoe raha azo atao dia ataovy zay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Misy teny amin'ny voalohany hoe raha azo atao, zany hoe misy fotoana tsy azo atao, satria mahatonga tsy azo atao dia zao tsy hitarika amin'ny fahamasinana le fihavanana, tsy hitarika amin'ny fahamasinana le fiarahana, tsy hitarika amin'ny fahamasinana le zavatra atao eo amin'iny fotoana iny misaraka amin'izay. Tenin'Andriamanitra raisitsika zany dia zay, inona marina moa zany raha tena resahana mazava, raha sitrapon'ny tompo raha tsy vitantsika ao anatin'izao 20 minitra zao dia ao amin'ny fotoana manaraka indray molo resantsika. Fa amin'ny tena fiainana isan'andro, fiainana andavanandro misy, ahoana zay hoe fahamasinana zay, ahoana zay fahamasinana zay, ny fiainana an'izany, ny fanaovana an'izany, inona no ataoko. Amin'ny teny frantsay izy raha teneniko amin'ny teny frantsay mianatsiny dia hoe concrètement, zany hoe zavatra terre à terre sur terrain mihitsy hoe ahoana zany le fiainana amin'le hoe fahamasinana, mitady an'le hoe fahamasinana. Fanamasina mitarika antsika amin'izao dia ho atoro ny fanamasina antsika. Mianatra tsika tsirairay avy, zaho mianatra, tsika izay mandray koa mianatra hoe ahoana moa zany hoe fahamasinana davan'Andriamanitra zany. Andray teny maromaro tsika ny amin'izay hoe fahamasinana zay. Manamafy ny Hébreu 12 io dia raisitsika ihany koa ny Petera voalohany, toko voalohany andininy fa 5. Petera voalohany toko voalohany andininy fa 5 dia zao ny voalaza: fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Averina, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina ihany koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Zany zavatra petrak'Andriamanitra amintsika. Toetra an'Andriamanitra io masina io, toetra an'Andriamanitra io, ary raha manana an'Andriamanitra tsika, manana an' Jesosy tsika, dia ny toetra an' Jesosy ny lasa toetratsika, ny fisainan'i Jesosy no fisainantsika, ny fanaon' Jesosy ny fanaontsika, ny mombamomba an' Jesosy ny lasa mombamombantsika. Zay any amin'ny epistily any dia milaza hoe lasa mpandray anjara piray amin'ny fomba an'Andriamanitra ianareo, participant à la nature divine. Zany hoe rehefa manana an' Jesosy dia lasa olona ara-panahy. Tsika tsirairay avy izay nandray an' Jesosy, izay nateraka indray, tsy nateraka olombelona, tsy nateraka ny nofo aman-drà, fa nateraka Andriamanitra. Voalaza ihany koa zay amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fa 13 hoe efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny mety oloha. Inona no mety oloha? Nofo aman-drà no mety oloha, fa tamin'ny tsy mety oloha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Efa nianarantsika tany aloha ihany koa, Jaona toko 7 dia le hoe nateraka Andriamanitra fa tsy nateraka olombelona. Rehefa nateraka Andriamanitra ny olona dia tonga zanak'Andriamanitra ary masina ho an'Andriamanitra. Dikany hoe masina dia voatokana, olona voatokana, olona natokana ho an'Andriamanitra. Zay ny atao hoe masina. Ny atao hoe masina zany dia tsy mifangaroaro. Ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny misy an'ilay Hébreu hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manana fahamasinana tsy hitan'ny tompo. Zany hoe mitady fihavanana amin'ny olona rehetra fa tsy mifangaro amin'ny fahotana, tsy mifangaro amin'ny faharatsiana. Ny olona anankiray rehefa nateraka indray dia masina ho an'Andriamanitra izy, ampanahy izy. Efesianina toko 2 dia mahita an'izay tsika hoe tsika izay maty noho ny fahatsoantsika dia novelominy indray ary natsangany dia napetrany any an-danitra. Ampanahy zany ahako dia olona vaovao, olona masina ao amin'i Jesosy Kristy. Korintianina 2 toko 5 andininy fa 17 dia milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, tsy miteny izy hoe ao amin'ny fikamanana zatsy na zaroa, hoe raha misy olona
ao amin'ny antoko-ponoana zatsy na zaroa. Tsy miteny izy hoe raha misy olona lasa mpiandry, raha hoe raha misy olona lasa diakona, raha misy olona lasa mianatra ho mparay ny fanasan'ny tompo, raha misy olona lasa pastera dia olom-baovao izy. Tsy zay fa ozy izy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy ihany mahatonga olom-baovao. Fa mamenatra sy mampalahelo fa misy olona mpandray fanasan'ny tompo, misy olona mpiandry, misy olona pastera mihitsy fa mijangajanga, mamita gavady, mampirafy, mandeha amin'ny fahalitoana sy ny faharatsiana, ka fitaka be ny fombafomba mpivavahana, ny asa atao ety ivelany, ny hetsika atao ety ivelany dia mamitaka, satria ety ivelany zany fa ny ao anatiny tena tadiavin'Andriamanitra. Tery misy ten'Andriamanitra tamin'ilay nifidy any Davida ny mpanjaka dia niteny tamin'ny zay mpanompon'Andriamanitra Samuel hoe aza mijery ny tsanganana ianao, satria nalefa teo daholo ny mpiray tam-po tamin'ny Davida rehetra, dia le zokizokiny, le lehibe, lay ranjana, lay vavety zay tsara tareny nalefa teo fa nilavin'Andriamanitra daholo reny. Ary tapitra nandalo teo daholo le zanaky Jese, fa tsisy hita hoe tsisy am'ireo misy le fidin'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra hoe reo daholo ve ny zanakao, dia zay misy any fa any atsahany izy miandrondry any fa velao izy any. Dia hoy izy hoe tsy misakafo mihitsy sika raha tsy tonga aloha zay fa velao izy ho avy. Ka any amin'ny Davida lay antso, any amin'ny Davida lay ositra no mandeha talin'le fifidianan'Andriamanitra. Ny olona mijery an'izay ty ivelany daholo fa Andriamanitra mijery ny ao am-po, Andriamanitra mijery ny ao am-po. Ary zay le tenin'Andriamanitra hoe meza mitady fihavanana ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Matio 5:5 dia mahita ihany koa hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Zany hoe ao amin'ny Jesosy, raha misy olona ao amin'ny Jesosy dia tonga olom-baovao izy, ampana zay. Fa avy eo tsika tsy hoe lasa any an-danitra, fa avy eo tsika miaina eto tany, fa tsika le miaina eto tany iny dia daviny tompo koa le fahamasinany vatana, fahamasinany tsaina, fahamasinany fo. Ampanatsika hoe efa masina, efa napetraka Andriamanitra any an-danitra miaraka aminy, Efesianina 4:2. Fa avy eo tsika tsy hoe lasa any an-danitra dia tapitra dia tsy eto intsony, fa tsika mbola miaina eto tany, tsy tonga dia nysotomono any an-danitra tsika, fa mbola misy fotoana fisedrana, fampianarana, fa mbola volana. Ohatrany hoe misy olona latsaka ny rano, safitra anaty rano, dia novonjeny iny olona iny nysotomona, voavonjy izy avotra, fa mba tonga azy tena iaina tsara araka ny tokony izy dia mbola mila esorina aloha le rano niditra tao aminy tamin'izy latsaka tany anaty rano. Sahala amin'izay koa ny asa tian'Andriamanitra atao amintsika. Voavonjy tsika ara-panahy, fa 20 taona, 30 taona, 40 taona, tsy fantatro 50 taona tsika niaina teto amin'izao tontolo izao, tsy nisy an' Jesosy, tsy nisy an'Andriamanitra. Ny toe-taitsika efa mivolavolain'izao tontolo izao, ny toe-pontsika efa mivolavolain'izao tontolo izao, ny fomba fiainana sy ny fomba fanaontsika efa mivolavolain'izao tontolo izao, dia iny ny tian'Andriamanitra diovina ihany koa, ho amboarina, ho avaozina. Dia zay koa le fahamasinana mila mitombo amin'ny fahamasinana. Dia le fahamasinana voalohany indrindra aloha tsy tsika ny tena manao azy raha ny tena marina, fa Andriamanitra mihitsy ny manamasina. Jesosy Kristy rehefa nivavaka ho an'ny mpianatra, Jaona 7:20, dia nivavaka nataon'i Jesosy dia hoy izy hoe Jesosy tsy niteny hoe ataovy be vola be reo, ataovy mpany efoefo reo, ataovy tena hoe misongadina amin'ny resaka raha materialy reo, zay voizina amin'ny resaka fitoriana amin'izao fotoana. Tsy zay nivavaka nataon'i Jesosy, tsy namaky an'i Jesosy zany, fa namaky an'i Jesosy dia hoy izy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Zay namaky an'i Jesosy. Namaky an'i Jesosy tsy resaka raha materialy, tsy resaka fiainana teto tany, fa namaky an'i Jesosy dia hoe raha eo tiako izy ireo mba hitoetra any amin'izay misy ahy, mba hoentinao any koa. Zany nge ny fikasan'i Jesosy amin'ny fiangonana, ary zay ny tokony ho fijeriny fiangonana. Fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao variana, lasa milalao, lasa variana eto tany, satria tsy manana an'le vina intsony le fijeriny lanitra hoe hiara-hiakatra amin'i Jesosy, dia lasa manoro-paky eto. Kanefa voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Peterany hoe vahiny sy mpivahiny ianareo.
fa ny fijerin' Jesosy Kristy, ny fomba n Jesosy Kristy zay tiako izy ireo any am'izay misy no misy azy ihany koa. Dia hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa nyteninao ny fahamarinana. Zany hoe Jesosy mihitsy no efa nivavaka, Jesosy mihitsy no efa no angataka. Ary inona no mahatonga antsika ho masina? Dia ny tenin'Andriamanitra. Zay nangatahany Jesosy. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zany hoe ty teny ty rehefa raisina, me miova ny fomba fisainanao. Ty teny ty rehefa raisina, me miova ny fomba fijery. Ty teny ty rehefa raisina, me miova ny fomba fanao rehetra. Efa novain' Jesosy aloha ao anaty, efa novain' Jesosy aloha ampanahy, fa avy eo iny ampitaina ny fomba fanao rehetra. Dia ny voalohany indrindra aloha Jesosy mihitsy ny manamasina. Jesosy mihitsy ara le fahamasinana. Korintianina voalohany, toko voalohany, Korintianina voalohany, toko voalohany, dia izao no voasoratra. Andininy fahatelopolo. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika. Jesosy mihitsy zany ilay fahamasinana. Jesosy mihitsy ilay fahamasinana mahatonga anao ho masina. Indraindray ny olona miezaka amin'ny aty ivelany ho masina, anao ny sitrapon'Andriamanitra, fa laha foana satria raha tsy mbola Jesosy ny miditra ao anaty, raha tsy mbola Jesosy ny mitoetra ao anaty, dia tsy afaka anao ny sitrapony, tsy afaka andeha fahamasinana. Ezaka ety ivelany. Fa rehefa Jesosy no miditra ao anaty, miova ianao, ary lasa tian' Jesosy ianao, ary rehefa tia azy ianao, tsy te hanota intsony ianao. Rahantsika ihany koa Jaona toko 5:10, Jaona toko 5:10, dia izao no voasoratra hoe efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Zany hoe le fahamasinana antsika aloha voalohany indrindra dia ty teny ty. Jaona toko 5:10, efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Ny atonga antsika adio am-po, adio saina, adio amin'ny fitondran-tena dia ty tenin'Andriamanitra ty, manasa, manadio, manamarina. Mbola raisitsika ihany tenin'Andriamanitra. Efesianina toko 5, Efesianina toko 5 dia ny andininy 9:20. Atomboka amin'ny andininy 5:20 azafady. Ianareo relahy, tiavany vadanareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolorany tenany amonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Zany hoe io teny io, ty tenin'Andriamanitra ity no mahatonga antsika ho vaovao, mahatonga antsika ho masina, fa tsy hoe ny fidirako any am-piangonana. Fa amin'izao fotoana mialatsiny milaza an'izay fa arakaraka ny andehanan'ny olona any am-piangonana ary no mahatonga azy ho mpalota. Mialatsiny milaza an'izay, mety hanafotoana be ny zavatra teneniko, fa ny zavatra hitako masoko ary zavatra voajeriko, dia any amin'ny fiangonana misy no ahitanao fahotana zay taoko hoe tsy hitanao eny amin'izao tontolo izao ary. Any ny akanjo miajaka mampiteran'izao vatana rehetra izao, any misy fisotroana, fimamoana, fisotroana, fifohana, fijangajangana, famparafesana any amin'ny fiangonana, mahonena, mampalahelo, ka tsy ny fandehanana any no atonga anao ho masina, tsy ny fanaovanao ho mpiandra na ho mpitandrina na ho ao amin'ny sampana no natonga anao ho masina, fa mahita olona maro zay makany amin'ny fiangonana, toeram-pivavahana, manao asa fanompoana, miditra amin'ny sampana maro isan-karazany, fa ao anatin'ny fahalotona, ao anatin'ny fampirafesana, ao anatin'ny fitaka, ao anatin'ny fijangajangana, tsy ao anatin'ny fahamasinana, satria tsy zany no mahatonga azy ho masina. Tenin'Andriamanitra voalaza antsika koa ao amin'ny Salamo 5:10, dia hozy izy hoe inona mety niarovan'ny zatovo ny lalaka alehany tsy ho voaloto. Niarovan'ny zatovo ny lalaka alehany tsy ho voaloto dia ny fitandremana araka ny teninao. Dia miteny any izy hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ny atonga ho masina zany, ny atonga antsika tsirairay avy ho masina, raha iso isan'andro ty tenin'Andriamanitra ty. Ary aza atao tsaina fotsiny, mabe fahalalana sy mabebebo, fa avelao ho ato am-po, ary rehefa latsaka ao am-po io dia ilay tany lonaka ianao hitombo, amaka, aniry, hamono teny ary hamono fahamasinana. Fa zay no amaranako azy toizantsika mitory-teny manaraka rehefa aveo hoe 9:9, inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka alehany tsy ho voaloto, ny fitandremana araka ny teninao. 9:10, ato am-poko no ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Mazotoa mandinika tenin'Andriamanitra, mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa manana fiainam-bavaka
ary tena azahotarian'ny tsara ny boky, tsara ny fampianarana amin'ny internet, tsara zany rehetra zany. Misy ratsy ihany ao, misy fitaka ihany ao, fa ny tena tsara indrindra ny fanamasina dia ny baiboly, dia ny vavaka, dia nao rery ao an-trano. Fa hiteny aminao Jesosy, hiteny aminao ny ray, ampafantatra anao ny tokony alehanao, ny tokony ataonao, tokony ho saintsainao, ny fotondra-tenanao, hiteny aminao izy. Azoko antoka zato isanjato zany atonga anao ho masina ary hiara hiakatra aminy rehefa ho avy izy eny amin'irao ny lanitra. Zay ny teny androany hoe za mitady fahamasinana, ampahany zay, fa mbola hitoy hoe mbola ahoana ihany koa mitoy an'izay hoe fahamasinana zay. Fa ny tompo efa miasa ary manao zavatra rehetrarehetra mba hatateraka an'izay fahamasinana zay. Fa misy anjara vaty amintsika le izy ho azy ihany ny voninahitra. Amen.